zany ohatrany Donald Trump ty raha ito amintsika zao misy an'io dia hoe Madagasikara ho an'ny malagasy zay le Zay ny anazy. izy ndre mampianatra anao tiany zavatra Tsara mihitsy aloha zavatra ampandrosiny anao hoe ny anao aloha jerena mampieritreritra le zavatra ny raha atao teneniny version rivotra dia tonga amin'le fitenenana amin'izay ty hoe aza miditra fiainan'ny olona tsony fa ny anao jerena tena mihitsy le izy zay tena jerena tena jerena fa fela hoaniny ny olona misy zavatra mahafinaritra namany zany le zavatra nytenenin'lery izay hoe ahoana moa izy teo le mikasika an'io le hoe tsy mame volala isan'ny afrikanina nareo izy izy ka nareo izy izy 50 taona ny farafahakeliny nahazo faleovatena izy nareo zao fotsydafitasanareo aza tsy tena mafy be ny koziny fa zany hoe tena mampieritreritra be amparatra vahoakanareo nataonareo naorana efa miterimiteriny nareo izy izy miliardera daolo nareo le mpitondra sy tena enjana le izy keo am'izao fotoana zao rehefa le mihaino an'le izy tsika sady tonga dia mitsofoka am'le loha hevitra aho tsaitsaika daholo inge zao le debadeba ny Afrika sy ny firenena ty ny tenen'ny Trump tsisy dia samy teny hoe mamarina ohatran'izany le izy manko ao anatin'ilay vaovao efa nitrangatra amin'ny voalohany izy vao nanasoiny an'ilay décret marobe anatin'ilay boky ary soniaviny amin'ny marikera ngeza be mihitsy efa misy somary fandinihana nataony ihany ao anatin'ilay izy inga Elon Musk ny anisan'ny tena mampirisika azy amin'io zavatra io dia ametsika fanazavana tsikelikely ihany ny olona izay mety tsy oliana loatra satria matetika ny olona rehefa omena vaovao mikasika ny ohatran'izay dia hoe ny eto amintsika ary ny eto amintsika ary tena mipaka amintsika mihitsy ary ny mpitondra ny fandimby manahirana ao anatin'ny resaka atao tahaka an'izao dia tsy sahy loatra mijery fitaratra ka miteny hoe isaka eny mikabary dia tsy maintsy miresaka hoe miandry fanampiana ao anatina resaka financement mandeha ny million de dollars million de dollars foana ny voatonona amin'izao fotoana izao zany dia kenda ny firenena mahantra izay nisy fanampiana avy any na ny firenena ampiny OMS ohatra izay efa ialan'ny Amerikana izay fanazavana izay no miverina miditra amin'ilay resaka ndresahako tamin'ny voalohany hoe rehefa azavaina ny olona le izy dia tokony hanana kabary amin'ny mpanetretena amin'izay zany ny tompona ndraikitra milaza hoe ohatr'izao zany ny fonctionnement antsika tamin'ny fotoana nisy fanampiana ary manahoana ny fomba fifandraisana ny atao hoe bilatéral sy multilatéral ao aorianan'ny kabarin'ny Donald Trump satria ny bilatéral aloha zany dia efa KO ny multilatéral mbola hosahirana ihany koa satria ny zavatra rehetra en cours zany amin'izao fotoana izao tonga dia tsy maintsy mitsonga olo batita le firenena fanampiana io resaka io fanampiana io ary dia tokony anjarantsika ny mieritreritra dia mandinika fa amiko omeko ny hevitro rehefa miresaka ohatra zany ireo organisme miara-miasa amintsika miteny momba ny resaka corruption le voaniresa amin'ny bandekama tamin'ny vaovao teo fa dia namena ny rapportny banky iraisam-pirenena sy ny mpamatsy vola hoe ty zany momba ny corruption makaiza moa zany zay rapport zay rehefa miresaka tsika momba ny hoe fanampiana dia ireny ny tomobile lehibe 4x4 SUV misy soratra ny varavarany reny misy zany hoe misy ONG dia avy eo misy organisme avy any amin'ny ONU sy ny tsapany mialatsiny satria tsy hitsalalina amin'izay lafin'izay fa efa fantatritsika hatrany am-pianarana fa rehefa misy fanampiana omen'ny vahiny dia tsy maintsy avy any aminy aloha ny zavatra rehetra izay atao na ny tomobile ampiasaina ny fomba fampiasana azy tombony manahoana ilay tena azon'ny olombelona tsotra any amin'ilay firenena mahantra anjarantsika mijery amin'ny saina sy miangatra hoe quelque chose trompe et bon zay le tenin'ny bandekama teo amafisina ihany fa ny degré sy ny application mafy be io fa dia hitantsika io fa mila vonona fotsiny aoka tsy kabary intsonitsika dia miteny fa mbola misy ny fanampiana mbola ihany fanampiana tonga zao cyclone io dia inona moa fa tsy mitanatana vava sy manolotra tanana indray ny firenena mahantra ndao moko mampanelontsika maninona moa le tranon'le olona kely bilika na azo vola zareo frizidera fotsiny no natsofoka atao amin'le trano tsy maintsy andravana varavarana tonga le frizidera na le fandrina tsy tafiditra atao tsony re tompoko raha olona le zay mba antonona re atao moa tena mariny
fa tsy frigidaire le gota be reny le vidina le misokatra roa de le azo le anatsofoana rano le eo am'le an'iny de pitsirinao de misy glaçon mivoaka fitahirizana trondron-dranomasina tsy congélateur fa frigidaire le mikopaka roa reny de le tena le ngeda be reny le izy ka miomana ny anokatra poisson ringy izy ka tsy hoan'ny frigidaire ho ale izy fa tsy congélateur de tsy fatony congélateur mety fa le eritrereto mihitsy tsy mety raha mibozy frigidaire le izy fa fantany hoe tsy antonona le izy ndre zavatra teneniko hoe le zavatra antonona anao sy le antonona ny tranonao re atao za manko makany amin'ny hoe ny saranga hifaninanana amin'ny hafa no mahatonga an'izany zay de marina kosa aloha zany maro zany ka fa tsy azoko hoe naninona le trano any kely fa maninona moa zany ho zany tsy haiko hoe tsy mitovy mofo sainana fa mety manana eritreritra hafa ry zareo fa raha iza zao no teo anatin'le eritreritra de hoy izy za hoe nanana an'le vola de nitariko le trano dia ny frigidaire kelikely aloha ny atao le ray metatra ny aviny de zay fa io nge aray bositera ohatra hoe fahazovazo zany ataoko zany fa na le fandrina raha nge tsy antonona atao e fandrinan'olo tokana nefa an'olondroka alefatsy alefatsy fa tsy haiko izy raha mbola 10 heures ke zay 10 heures izandray zany atsyraka le ohatra zao le izy le hoe piskelo je t'aime moi oui 9 heures tsy aloha 10 heures 11 heures le tiako tenena amin'iny raha ibozy le hoe randrana tsy mendrika tsarova ve ho azy antonona ny tena le izy fa nisy valiteny hafahafa mihitsy matsindray nieniko hoe manao an'le ohatra zao hoe ka naovakiny lara ny tranonay tsy voabata ny la mihitsy frigidaire satria tsy antononao am'le varavarana kely ka zay nge zany le tadiaviny zavatra tsy ho zaka mimpangalatra mihitsy no ataony mandravaka ny ohatrany fa tokan'le trano fandrina kosa aloha ahoana koa ny tsondro le zatra trano kely nge le trano e rataontsika hoe ray apatelo an'ity efitra misy atsika ity kely le trano zany ve tsy trano le izy rageto fandrina ray a de latabatra de seza roa e zay zany tao anatin'le trano fandrina ray de latabatra seza anakiroa ny WC sy ny dosy any ivelany de eritrereto am'izany de to de frigidaire be faran'zay zokony le vidiny tena manahirana zay lary le mamilavo tia izy raha matoa miantso ny raha de namaly le ranga hoe tsaronao le fivarotana vato sy peratra tsaronao fanapanatenanao faeko anao chéri malalako inony vadika zany le resaka na vadika ingarainy am'izay le izy za tsy aiza fa atao mibara atao kaikaka zay zany manahirany ty mandreka ma mba me vaovao hafany momba fanatanjahantena tsy fanatanjahantena fa tsezatseza tsy aritra fotsiny ohatrany tiako ihany le ty mokondohan'le trompe tsara ny nationaliste be mokondohan'le trompe ohatrany nandinika an'le re firy andro ny sesa zany efa niteny an'izany teto de nahazo taimbava be de samihafa le nakafizako ny Saddam Hussein filo irakiana tamin'ny Kadhafi fa mbola hafa ihany koa de zany sa misy antony fa mahafinaritra ana le Jean-Marie Le Pen koa mahafinaritra iny fa zany hoe mahasosotra anao aminazy fotsiny izy tena le extrême droite loatra tena tiako ty style le ry nationaliste be isika ministre ianao dia ny catastrophe nationale ny hafa fotsiny de hoy ny olona hoe ampio zaro ampio ny rehefa ny cyclone no tsy de mahery vaika ny rivotra hoetiny de zava-doza zay ny orana tena zava-doza de fa manao failazana moa zany zareo mateza ny be viavy zay mihitsy misy vokatra ny cyclone ty any amin'ny raram-pirenena faharoa ty ny misy an'ity fampitsarana fifamezivezen'ny fiara sy ny mpitatitra olona ty
tsy ankanavaka zany a nandray fanapa-kevitra mpitsahatra ny fifezivezen'ny fiara-pitatitr'olona sy mpitatitr'entana ary ireo fiara rehetra tsy ankanavaka mampiasa ny lalam-pirenena faharoa fahadimy ary ny faharaiky amby folo a na le ataontsika hoe RN 11A nanomboka omaly a alan'ny alatsinainy 3 febroary ny taleparitra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro any Antsinana na miverina misokatra kosa izany araka ny fivoaran'ny toetr'andro ka afaka ny filazana amin'ny loko mena ny faritra misy ny atreo ihany moa zany rehefa miverina zany milamina zany ny toetry ny andro rehefa mialo anatin'le loko mena dia loko mena de la belo zany de la belo de afaka mandeha amin'izay na de misy zatra teneniko kely ty bandrakama de zay mahazo mo aza miditra amin'ny colotte terre moria zany tena marina izy anaza mamiditra amin'ny colotte terre moa mamotry hoe pataloha tsy hitako le ty le izy tsy tamin'ny maso problème ndreo le maso tsy hitako tena mitifitra lavitra zay mihitsy za mahatonga na lasa mampiasa machine amina soratra ngeta be io ny fitiavan-tanindrazana moa zany azo raisina amin'le hoe nationalisme ihany andry patriotisme nationalisme zany hoe mahafinaritra zany ny filazana ohatra le teneniko to hoe ny malagasy any Madagasikara de Madagasikara any malagasy fa populisme koa mbola misy populisme ndray fa mazava be dia be manao an'ireny zay ty resaky ty zay ty resaky ty izy zay le teneniko foana teo le izy misy zavatra mampianatra zavatra hoe ndao makarity ndao makatsia de zajalahy angataka feu vert amin'isany tsy androanina izy io tsy androanina izy io fa ny fotoana mapety azy iresaka ny atao hoe asa fitsikilovana omena iasery tsy androana izy afo maitso fa le fitsikilovana ataony lisan'ery de hafa koa le fitsikilovana ataony lisany tsy fa lehilahy lehibe ve lahy izy mbola manao zany de hafa koa le fitsikilovana atao lisany eno koa io de ohatr'zao fa misy ohatrany hoe ny mahavarina mihitsy ohatrany tery amin'ny fivarotana sakafona kely eria tsahavoly ery de azo amin'ny caméra zao raha ngay anao raha am'zay de mbola batainao ihany le termosy misy zany hoe ho an'ilay tompon'ilay orinasa kely ihany koa aloha rehefa misy olona motra mihainoheno miodikodina ohatran'ireny de antony de anontany hoe inona ny azo atao anao ino atao fa raha vo izy mody mitsangana de miodikodina hitan'le caméra lasa anao le termosin'olona tsara tare kely iny ange ho tsy ampahatra azy iny zay de tadidivona tsy ampahatra azy iny ary tsy ampanakarenanao koa io fangalaranao n'iny termosy iny zany de zavatra anao aza inono amin'ny termosy ny ty fantanira raimboina avy amin'inona onona tonga n'lay fiteny zokombomanga am'le zokotsy anao ninmanga lany mialoha satria sokirina tsy mba hoe hadina fa mbola vo botabota kely azo mivangambaingana kely azo atono de efa sokirina amin'ny hazo kely de iny no atao solona vary iny solona sakafo fa ny fiadina tena fiadina le vomanga mety ray volany any aorina na 2 volany any aorina fa izy mialoha de efa nadiva efa nanjao za ve dikany zokombomanga za ve dikany azavaiko araky ny mpitrangaraha mpamoly vomanga de malala tsara an'izay hoe ny zokombomanga de efa sokirina zany fisokitra sokirina mialoha iny le merikandro iny fanao tany avaky nakaratra mihitsy zay na katsaka na vomanga sokirina de iny no andanina merikandro moropatany eo mitony vomanga na mitony katsaka ny resaka fitaterana kely tsika zalahy miverina zany ny sidana mivantana avy amin'ny Madagascar Airlines mampitoy ny Paris sy Antananarivo manomboka androany 7 febroary Madagascar io Madagascar Airlines nohon'ny fifanarahana code-share vaovao amin'ny Air France izy tia misy sidana 4 nationaly international Madagascar Antananarivo Paris misy sidina 4 hatramin'ny 10 isan-kerinandro ho an'ny vanim-potoana ririnina c'est lui ata 2024 ary sidina 7 isan-kerinandro ho an'ny vanim-potoana ny iata 100 heures 2025 ataon'ny Air France miaraka amin'ny laharana MT
70-50 Antananarivo Paris CDG sy ny MT 70-51 Paris CDG Antananarivo ireo sidina ireo zone atao dia ahafahan'ny Madagascar Airlines manitatra ny tolotra omeny ity fiaramiasa stratégique amin'ny Air France ity ahafahana ihany koa manolotra ho an'ny mpanjifa ny fahafahana mandeha amin'ny toerana folo vaovao many Marseille, makany Lyon, makany Milan, makany Francfort, makany Barcelone, makany Berlin, makany Budapest, makany Prague, any Sofia ary any Bucarest. Fa manena tokoa moa zany bosy ny zokony ihany natao zany ity tena zokom-bomanga mihitsy. Ka manaiky ataon'ny olona zao tsintsinina rehetrarehetra io sikirin'ny olona ry Amerikandro ry dia manaiky fa tsy izay ny tenenan'olona le zokom-bomanga amin'le zokony nena fa le hoe tsy mandray andraikitra fa le zandriny indray mandray andraikitra tena koa tena zokom-bomanga mihitsy fa ny anay zao ohatran'le za zao filazan'ny olona anazy zao zokolove fa tsy zokom-bomanga zokolove be fitiavana anginanao zany ana le zoko masinina zoko masinina rainy ambotra la ihany teny zany fa tsy teran'irakolona tsika ho azany tao amin'ny hôtely lehibe anankiray ho ty tena zava-doza indrindra teo apita teo ihany teo amin'ny ampasambadinika teo lunetina WC miaraka amin'le brosy kely nangalariny razoky de teny efa mba tsy rariny kosa ranga zany de nen'le anankiray indray papier hygiénique eo amin'ny WC nisy trangan-javatra fasiona trangan-javatra zay de le savony le gel reny izy tsy manomatra anahy satria teneniko izy mba hananarana antsika rehetra amin'ny manaraka manongo zao satria nisy hôtely iray lehibe eto Antananarivo amin'izao fotoana izao dia lasa nanjaran'ny parka ny rehefa ho an'izay manao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ho an'ny hôtely iray lehibe eto Antananarivo dia le tranga roa reto no miseho voalohany indrindra aloha faritan'le hôtely hoe aiza nanaovana an'ilay valandresaka ho ampanao gazety dia afantarin'izy ireo hoe firy nisy ampanao gazety ampidirinareo ao dia ry ihany WC azonareo ampiasaina satria ny antony dia efa nisy fotoana zany araky ny nambaran'ny tompona andraikitry hôtely io taorinan'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety dia tsisy hitany papier hygiénique tany anatiny zany WC zany fafambaraka ho an'ny mpanao gazety zay zavatra zay faharoa dia nandray fipetra ihany koa io hôtely iray lehibe io hoe ny tsaingo kasogoka rehefa ao amin'ny zareo dia aoka ho an'ny tompony ny valandresaka ihany no manao anazy fa anjaran'ny mpanao valandresaka zany no mametraka fipetra manokana raha mpandray anjara ny mpanao gazety izy ao anatin'le izy tompoko ravanareo ao mba omeo ary bandaka omeo ay dia voalohany indrindra makahery an'ireo vahoaka izay niarambona trokan'ny cyclone iny midozidozy iny dia mangataka amin'ny fanjakana mba hijery tsara amin'ny rariny sinitsiny ho an'olona izay tena victime amin'le izy izay tena olona victime zany tokony hojerena tsara mahakasika an'le izy faharoa manaraka an'izay tratran'le orambe matetika tena be dia be le lavaka eto Antananarivo fa ny problème ny eto Antananarivo le tsisy lavaka ny lavandry zalahy fa le misy lavaka tokony hototofandry zalahy dia mba tokony hojerevana tsara mahakasika an'le izy be dia be le embouteillage mahakasika an'le fahasamban'ny lala dia ny farany satria anontany hoe rovina le matitra ny le sanina amin'le resaka baria de Madagasikara le aprime dia mety misy matitra amikalina ve le amin'le baria bandakama zany mety efa le fanontaniana tsy manam-potoana tsony hoy ny anaovana tsisy fenetra fifatsony hoe namana tsisy fenetra fifatsony hoe mpanazatra tamin'ny lahady fa tonga dia miatrika avy hatramin'ny matrika ny sanina tsy mbola misy programme officialy aloha hatreto dia mirary soan'ny ekipa pirenetsika dia engany mba tena fahoriana vahoaka malagasy ny jeren'ny fanjakana fa tsy ny any amin'ny république démocratique du Congo tsotso betsaka paingotra be zany mpanjakama paingotra kely ao anatin'izany variana mijery nahavarina koa le bande le eny tompoko rehefa toisika tompoko salama tompoko salama tsaiky resaka kely momba le Trump misy an'le degré siniaviny iny dia tsy haiko hoe tsy dia azony olona loatra ngamba le izy zany tsy manjara ny
ny fiarahany mitofananana fa manjara an'ireo amin'ilay hoe LGBT mantsy dia misy eo manomboka eo amin'ny teo manjara an'ilay miteny tsy lasy vavafotsiny ilay izy. Iny zany tianao tenenina zany? Tsy azoko raha misy tianao tenenina. Ie dia ay dia ny site web an'ny département américain ary vao tonga teo amin'ny fitondrany Donald Trump dia lasa hoe LGB fotsiny fanfoana zareo le T. Amin'ilay T io mantsy misy karazany PDB, misy hoe transgenre, non binaire, gender fluide. Dia izay ihany tena tsy dia tiany zareo le miteny hoe misy akoatran'ny lasy dia danger amin'izy mantsy le any Amerika zao zanako za raha miteny aminao hoe dada za ohatra hoe zanako lahy kely dia miteny hoe dada za vehivavy dia miteny ianao hoe tsy vehivavy zany ianao dia afaka torinana fanjakana ianao raha ohatra hoe tamin'ny fitondran'ny Joe Biden moa zany dia izay fotsiny tiako ambara fa mirary soanareo rehetra. Mirary soana manao ary efa ela le zay vao takatro ny tiantenena le resaka le décret sy ny avinianina hoe manomboka izao tsisy an'izany hoe lasa vavy sy vavy lasalaza fa lasa ny vavy fa zay nanovan'Andriamanitra azy ampiova zavatra io ampiova zavatra be tiako aloha iny raha izaho manokana ahoana moa zany tsy akafizako an'izao raimposy neny zany ahoana tsy akafizako an'izao miaraba tompoko. Allô? Salama daholo tsika hoe. Salama zany ana fandeha baina. Salama koa ny rehetra rehetra. Androany resaka kely momba ny resaka fananana ty fa tena troly izy Tsika mananjanaka vavy mananjanaka zalahy kely koa tsika rehetra rehetra reo mananjanaka vavy. Zahatra tiako lazaina dia hoe tena mba mangataka anareo ndraikitra amin'ny resaka filaminana. Ary tokony andraikitra manana trakefa amin'ny resaka filaminana tena jereo akaiky zavatra. Io tsy voatery hoe mety mety ho amin'ny zanakareo koa mety ho amin'ny tsika mety ho amin'ny zanaka koa ka rehefa ohatsika ka hoe tsy dia mandray andraikitra firy amteo dia dia tsika menakavy zany fa dia ho simbasimba daholo zanakitsika zany no tena marina. Nisy lalàna moa ohatra ny tseky nataony tenenina ohatra zany fatirahana ihany lalàna iny fa mampalahelo mahita raiky amby folo taona sy taona sady arovany valany vonono fany enjana be reny dossier reny tokony ho hita hatrany hoe iza ny olona nanao azy lalan'le olona fa tsy hoe koa hoe masimasi fotsiny ihany raha mampatapatatry olona. Zay zany mazahatra tiako lazay fa mampalahelo be satria zay mananjanaka vavy dia tena aina zany zay le izy. Zay fa dia mirato rehetrarehetra magasitaka anapiko zay le hevitra zay ny za raha amiko amin'ny saiko adaladala kely vendrana kely ty zay voaroiroy raha nga dia tokony tsy afaka aloha raha tsy vita mihitsy ny fitsarana mampalahelo age hoe LP nefa n'izy noho ny zazakely. Salama e miarabanareo rehetrarehetra hoe rahaba le resaka rivodora ty ihany tiako mba mafisina kely fotsiny angambany. Le izy ohatra nefa mitratany ity avariatsinanana androany raha tsy diso dia mandalondalo aty amintsika ty fa maivamaivany dia mba teteny fotsiny hoe tsika manana mpitsabo afaka alefa mandeha dia mbola misy mpitsabo réserve koa raha tsy diso dia mba tokony efa hetsika zany reny satria fantatra le izy hoe misy za tsy mikritika le hoe le alefa RDC na tsy alefa any fa manana ressource tsika zany fantatra hoe misy le ressource dia mba tokony efa hetsiketsika reny amin'le quartier na amin'le faritra fantatra hoe isian'le zavatra ina moa zany fitenan'izany le voiny tsy maniry an'le izy fa fisoroana précaution zany no atao hoe mba tokony deny zao efa tokony mba fa déployena daholo ny élément nécessaire ahafana milimiter n'le dégâts. Eto andrenivohitra zany teneniko zany ohatra koa le resaka fahasalamana manana resaka fandriampahalemana azafady
manana élément ihany koa tsika afaka misécuriser tsara ny fandriampahalemana amin'izao fotoana izao dia mba déployer ihany koa. Dia farany tena farany angambany mangataka fotsiny sy fiangaviana ho an'ilay mpanao reboisement sy ny mpamboly hazo mba aleo ranganareo miafy fa tsy le olona hiasa maraina no asainareo miafy rehefa andalo nareo am'le pipon adiny telo ve le olona miandrana sitraponareo nefa nareo manao escorte présidentielle avany totatok. Azoko. Dia allo ministre le manaraka re eny tompoko. Allo eny tompoko. Rahaba Rainbozy Merahaba Erika Andekama sy ny teknisiano ela tsy teto. Hita ho Merahaba naman. Izainao. Miresadresaka kely Trump sy ny sisa. Ny zavatra vaovao netony zareo zao isan'ny efa ela mifaniriko an'ity fireneny ity dia ny département Doge. Ny asan'ilay département io zany Elon Musk no débat n'ilay département zany hoe ministre kely ao zany dia manaramaso ny fandaniam-bola miopapana halatra ny fraude sy ny sisa. 2 semaines zay zalany to efa miliara maromaro no efa zany hiaraka hoe halatra. Ao anatin'izay vao moaly mihitsy Elon Musk no miteny hoe USAID gal devoly. Dia mety ho sarosarotra no maheno an'ilay vaovao satria maromaro no projet mifanaraka amin'ilay ino moa famatsim-bola amerikanina eraka izao tontolo izao Madagasikara indrindrindrindra fa tapahany zalalo le izy iny dia izy mitady transparence. Ho ana manokana indray ho an'ny Madagasikara tena efa ela no tokony mitodika amin'izay sika satria maro ny namana miary mitady vola dia lagy amin'ny fanjakana mandray an'ilay impôt sy ny karazana taxe rehetrarehetra nefa tsy fantatra hoe makaiza ilay vola hoan'ny zalany ampanodinana. Misy karazana piasa tena bonetra be vola be eto amin'ny tanàna eto satria mora kely aminy mahazo tataka amin'ilay taxe. Dia asa mba ho vinintsika vao mba ho taitra koa satria efa tokony ho taitra aloha zao fa karazana misy azoko azo dinihana ihany zany fa marina koa zany finiavana be dia be le izy manaja nareo amin'ny rivotra ranga dia sao vitany aliny aby re Rainbozy sy Bandekama sy Erika soamadiny akama saheno eny ranga miara nga mba misy zavatra tsy azoko amin'le fandehan'le rivodoza misy le hoe zao ny afanjanam-pandehan'le rivodoza dia zao ny tafiotra entiny samihafa zany ny kilométrage io zay mihitsy dia mba azavazavao raha fa tena tsy azoko le izy hoe manahoana le rivodoza zany zao ny atao afanjanam-pandehany dia zao ny atao hoe tafiotra entiny saotra tompoko tevitasony androany le fiodiny hafa ny afanjanam-pandeha misy le miodina manko ny rivodoza hafa iny dia izy ilay mifindra toerana avy any atsinana varitra atsinana na ohatra mikandefana dia tanatiavana zany ahoany tapatapaka ianao tapatapaka zay mitenena am'izay maneho fankasitrana ny RDJ aloha fa ny radio RDJ aza manapita vaovao manina tapatapaka ianao ohatra zao ny fahinona ianao ohatran'izay manao ny RDJ aloha sy radio RDJ aza mba nazahoana vaovao fomba le tetrana loany dia mankasitraka an'izay saotra tompoko eny tompoko dia manaraka an'izay tonga le lasa ndeso
voatery manapaka izay satria tena lany fotsiny tapatapaka ianao lany eo fahananao raha tsy hoe WhatsApp WhatsApp ay vonoana le radio miaraeba rivotra miarahaba salama rainy bozy bandekama erika salama tsara ka salama tsara maina ny andro fiaviny tafary momba an'le fanoloana tena namataloha teo ranga moa veny lehilahy ihany victime fa tsy misy ihany koa le vehivavy za zao tamin'ny fatanorako tena naolana vehivavy anakifito efatra amin'ny enina rainy bozy nisy ny fanolanana tary amin'ny mpanjaka izy hoe le nanoloana ny Josefa vadiniza moa ifotofara sa iny mpanjaka ay mpanjaka izy mety bandekama pastera ma maharaka an'izay ka anaso za variana ato ambadika atoko mifadik any fa maro ihany le vehivavy manolana lehilahy a misy ka zaho olona fito nanolana ana tamin'ny fatanorako dia mbola misy dia ny antso vonjy aho hoe vonjy vonjy anasa mitory ny antso vonjy eo dia tonga mimpamonjy toy za ndana mivoaka ny loka makasitrake ngiarandria manahoana monsieur Honora miaraba anareo ary mirary soatsika rehetrarehetra amin'ity androandroany ity en tompoko miarabo tena voatery tapahana tsy mety le inona zao zany teknisiana mika ino zany zao akoral mirabo amboara-peona en tompoko miraby salama misotry miraba rivotra tany iray mipozy antanina amiray mipozy fa mba tiako fantatra en tompoko ny inona ka ny dikan'ny illusion optique amin'ny teny malagasy inona le izy tsy mbola manana illusion optique illusion optique teneny malagasy hoe fanovamaso izy amin'le tsotsotra illusion optique zany re bozy fanovamaso izy misy mbola tsy misy ny antianany tsy misy ka tsy misy malagasy ofisialy zany fa dika mahitsy fotsiny dikan'olona hoe fanovamaso izy rehefa tena fahita amin'ny malagasy dia le faritra anankiray antsony hoe mahalava olona raha fomba fiteny mba ohatra mahazatra na fiteny mbandekama dia averyko hoe fitaka maimbo ampy le illusion ino zany azafady aloha fa le illusion optique ave ampiasaina amin'iny tsy mbandekama fa ohatramatsara anao foana fa mahera hoe fitaka maimbo ampy eny zany io fezateny erika zany ramsea ola le illusion optique ho ampiasaina amin'inona ka miebe tabe ny phrase ampiasaina le illusion optique amina seratra maro fa hoe mba natongasaina hoe atao amin'ny teny gasy le izy mitondra tsy azoko an-tsaina mihitsy misy zao nataniko an'ray bozy makasitraka indrindra misy zao fomba fangalana sary fa mety misy fitaka maimbo ampy koa io fitaka maimbo ampy mihitsy lesika misy hoe fomba fangalana sary dia rehefa alaina le sary dia zavatra hafa ny hitanao ohatra hoe izy mbola négatif iny na le pellicule berabe manao ny like teta bien là tamin'izy hoana le tia na zona masama susa matairo le hira fa za eo mihainao ny tena fany alisy mare fianareo rehetrarehetra za koa ary fary mahainao feo an'lahy vina tao lehilahy le ila tsika razatra pasosa vo marainy zao ranga dia makalaky be ranga tiako o biso aloha Leandro fahiny Nukulukulutu Leandro pijamana mami Ando pijamana mami Kaneti
jireni niserana yani indra niserana yani papu lutarova kuitanyandruani indanyandruani rewandruni boko zay fa minjera hatramin'le anesy mamiko lote irahatuka kaivi nangeifini iran'izy zany papaloro andromil zany koty mainzantasy koty nge fa nierany zany teo amin'ny rdj makatsitraka papalora samy tsara roa dia masona roa io da mamely an'le zavatra eny tompo misy zany aza tapana ahoana misy fanontaniana fa manina kay raim-bosy kely be nefa ny feo ona nahitanao hoe kely be raim-bosy ngeza be io ngeza io kely io efa hitanao rangafa za aloha milanja fitopolo kilo ny lanja 75 kilo nge raim-bosy tovy lanja amiko za le tara ao amin'ny rivotra reny tokony amena mizape folo andro ka za ngefa nanala tena fa tsy manaiky le tale efa nijanona misy afa tsy nanaiky tale verina de miverina sady verina varavarana izy miany verina de ahoana koa zany misy miantinlazainako ay be tarehetra ahoana illusion d'optique mba tsy tentenena foana aloha mijery amin'ny manao recherche amin'ny google hoe satria tsy ampy le roa minitra eto zany de manao hoe illusion d'optique c'est quoi na koa tsaratsara koa raha mbo misy mpianana terminal ohatra mba antaniny izy zany erdivitsiny tsika zay illusion d'optique le cyclone ndray eny tompoko le hoe inona le hoe mikisaka izy zao de nitafiotra etiny zao de ohatran'izay ko ny amin'ny cyclone eny tompoko hoe makako veta eny tompoko de antovo rano de aodiny tanana le rano anatiny eo de afony le koveta iny le vitesiny fikisaky le cyclone iny de raha natsahanao taratasy amin'ny rano miodinao de miodina mafy be le taratasy iny le tafiotra entin'le cyclone iny tafiotra mazava iny tompo zay le pisan'le ivony de le tafiotra entiny le rano koveta zany satria mila azo atao sary amina rano any keo zany ny rivotra miodina zany satria cyclone dia ino zany farotra misy rivotra miodina sady mikisaka zay mba tsy tenitenena foana marina zany misaotra drena tompoko miteniteny foana ery dj tiako namako tsisy mandeha amy gelone va tiana roa foana misy vitesy moyenne calcule ao anatin'ny 10 minitra andray bosy eny tompoko allo eny tompoko afatra kelo amin'ny baba araba tompoko efa mba assuretaka raha le inona maninona le inona tsy de tsara le fifandraisana mba asio resaka ilay mba asio resaka va lalika lalika ay bandekamany antefan'izay tsy za zany tenany zany fa aza mampiditra anara ny boza rehefa tsy za le izy lalikangy io izy ianao le resako mba asio resaka baba nianiko teo bainina baba ko nianiko ade
inona ty laliga no asiany resaka mba asio resaka ny laliga zao a ndaso ary valiko ianao mpandeakamako misy ny atao fandarana vaovao ara-panatanjahantena manokana fotsiny mihitsy rehefa sabotsy manomboko zao dia ao anatin'io tena nisina fanovana kely mihitsy izy io satria dia resaka momba an'izay rehetra zay tsika na dia misy manakihana foana mahazo vahana loatra amin'ny baolina kitra zay moa mahazo-poro anazoko atao ahoana dia fa izy mbandeakamako zany ohatra ratsy be nge le fifandraisany dia tsy haiko tsara mihitsy izy natsara mihitsy aloha ianao satria tsy tsara le fifandraisana dia tsy ratsy ny aro dia ratsy ny WhatsApp